faly manonina ny fiagana amin'ny tompo hanapaka ao am-ponareo tsiraray avy indray miomana iaona amin'ny Jehovah'Andriamanitra ivavaka isika tompo avy amin'ny vavanao ny voany fahendrena sy ny fahalalana ianao ihany no mampijoro sy miaro anay amin'izao azakazaka fanarahananao izao avia fanamindray izahay aoka ny fanahy masonao hamelombelona ny afy ny finoanay sy ny fitiavana ianao mitenena tompo voninkianao anao izahay Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fasivy ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no hisy ny avatry ny tompo antsika nakana aloha hevitra hoe tandremo ny fahalainana mivavaka tandremo ny fahalainana mivavaka nanamarika ny fiainantsika tsiraray avy ity arety mandrikana coronavirus ity sangy tsy azo atanoana fa misy aretina tady hikiky ny kristianina koa ankehitriny dia ity fahalainana mivavaka ity tandremo ny fahalainana mivavaka ary tarafitsika amin'ny fiainan'ireo kristianina tao Roma izany inona moa no antony ity fahalainana mivavaka ity ny antony voalohany dia zao ny avinavina ary ny avinavina eto dia ny avinavo-po toetra mora mahazo izy io rehefa mitombo ny arena sarona riavana fa raha mitenitsika hoe ny romanina tamin'ny taonjato voalohany dia ambara tsotra fa reny voatry ny fahefana izany firenena mpanjanaka izany fantatsika teo amin'ny tantara izany hoe empira romanina izany nanomboka tamin'ny taona 720 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny taona 970 tao arian'i Jesosy Kristy maro ny firenenany zanahany anisan'izany Palestina Israely ankehitriny ary ny arena ny firenena voazanaka dia angonina alefan'ny Roma avokoa nampireharehan'ny vahoaka izany feno fahefana feno fanamboniteny ary dia nanjary hitantaratra koa tao amin'ny fiainan'ny kristianina tao Roma lasa miavinavina amin'Andriamanitra ny fony nalaina ny vavaka nalaina nanompo an'Andriamanitra na tonga ny apôstôly Paoly amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo tapany voalohany manao hoe aza mihevitra izay avinavina fa aoka mba ho zatra amin'ny fiatrena ianareo tandremo fa mampanalavitra anao amin'Andriamanitra izany avinaviny ratsy izany antony faharoa mahatonga ilay fahalainana mivavaka dia ny fieverany tena ho efa endry ambara eto dia hoe efa mahay zavatra rehetra ary fakapana mahazo atsika koa zany rehefa navita fianarana tahaka ny hoe tsy misy zavatra tokony anarako intsony zany mahay ny zavatra rehetra rehefa mitombotombo ny taona dia hoe efa nahita ny karazam-piainana rehetra ka tsy zany matory na inona ary amitenitsika hoe romanina any Romana izany reny vohatra Italia zany any Europa izany misy ny fandrosoana sy ny civilisationna izany ka ambonin'ilay arena izay fananany dia ao koa ny fahalalana nampirehare na tonga ireto kristianina tao Roma mieritreritra hoe izay efa endry ambinambony amin'ny fotoana ny sisa no ivavahana raha ivavaka izy ka na tonga ny apôstôly Paoly izay nianatra koa nandalina ny teolojia mbola nianatra tamin'ny université fa nilaza amin'irety kristianina amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo tapany faharoa aza manao ny tenanareo ho endry fa raha ny fahendrena ty amin'izao tontolo izao no heverinao fa ambony andrafinao an'Andriamanitra dia mivadika fahadalana zany ary hitondranao ho any amin'ny fahaverezana tsy ampy andrafesanao an'Andriamanitra raha zay fahalalana tety ambany ka tandremo fa mitondranao ho amin'ny fahalalana mivavaka zany tsy ahitanao ny voninahitra Andriamanitra
loza ity fahalalana mivavaka ty fa manjary misy vokadratsiny eo amin'ny fiainantsika. Vokadratsiny voalohany lasa tsy mainty araka izay ikendren'Andriamanitra azy intsony isika. Fantatsika fa izany fitiavana izany ny fototry ny fahombiazana amin'ny fiainana, mandrindra ny fifandraisana rehetra manomboka ao amin'ny ankohonana. Kanefa rehefa ao le avinavy ery ambony, mieritreritra hoe ianao nefa endry mahay zavatra rehetra, mazava ho azy na izay fitiavanao koa aza dia fitiavan-tena fotsiny, fitiavana manambanimbany, feno avinavina, fitiavana mora makahala, mora tezitra. Lasa ianao miavian'ny fanafitoinana fa tsy mba mpizara fifaliana fahasoavana. Lasa mampifilafila. Ary hita tao amin'ny kristianina sasany tao Roma izany. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny andininy fasivy. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia. Tsika malagasy tsara rehefa hoe fitiavana amin'ny fiatsaram-belatsia zany. Tena mamitaka zany. Mandisy fanantenana zany. Tandremo fa ny fiainantsika mihitsy no simba rehefa malaina mivavaka isika. Vokadratsiny faharoa, lasa malaina manompo an'Andriamanitra. Itsika rehetra zao matoa tonga aty am-piangonana dia mba misy etaeta daholo te hanompo an'Andriamanitra, mba te hanananjara amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Nefa tsy hainao ohatrany tsy ampihery. Rehefa mba entanina dia ohatrany mahita fialantsiny foana. Ny hafarano dia tsy mandray andraikitra mihitsy. Efa vokatra zany ry havana. Na dia mba ao anatinao aza le etaeta satria efa nalaina ny vavaka ianao. Efa nahilikiliky ny fanahy masina ilay mampahery, mandrehitra ny afitiavanao an'Andriamanitra. Dia efa vokatra ilay hoe tsy mahavita manompo an'Andriamanitra, na malaina manompo an'Andriamanitra ianao. Mikiliky ny kristianina tao Roma koa izany, ka tokony ampieritreritra antsika. Raha zanaka ao an-trano ianao, dia tsy mba manazara raha mihitsy ve? Tokony andiny tena fa mety tsy matoky anao ngamba dada sy neny. Raha misy areti-tsaina moa anao atao ahoana, mbola misy ampanaovina azy ihany azy. Maika moa fa zanak'Andriamanitra ianao. Dia tokony samy eritreritsika hoe tsy mba misy zara fanompona mihitsy aho. Fa za izarana fotsiny, za misitraka fotsiny. Aza malay, mazotoa amin'ny fanompona amin'ny tompo. Hoy ny andininy faha 2. Iratran'Andriamanitra isika, rehefa tsy mazoto isika dia malay. Ary tsy eken'Andriamanitra isika raha matimaty. Mahitsy ny teny nampitondraina ny fiangonana tao Laodikia, Apokalipsy 3:7-9. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana namangatsika, dia efa haloha ny vavaka ianao. Ny tompo no miteny haloha ny vavaka ianao. Mampatahotra zany riavana, samy mandiny tena kely. Tandremo ny fahalalana mivavaka. Fizarana fahatelo sady farany. Inona ary ny fanafody? Misy fanafody azo asetra ity fahalalana mivavaka ity. Ny voalohany dia izao, omeo lanja ny famondrampon'Andriamanitra izay nataony taminao. Asio vidiny ny famondrampon'Andriamanitra nataony taminao. Raha ny marina tsy haitsika izany manatona an'Andriamanitra izany, tsy dia ao anatin'ny natiorantsika loatra izany. Tsy haitsika izany hoe mazoto manompo an'Andriamanitra izany. Fa raha mahavita an'izany izao sy anao, namindra fo tamintsika Andriamanitra. Izy no mampatsiahy, izy no manentana. Ary ho an'ireo izay nangatsika dia izany no nampatsiavin'ny apôstôly Paoly raha manomboka ity epistily ity ao amin'ny 2:20. Hoy ny andininy voalohany. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famondrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona. Namindra fo tamintsika Andriamanitra raha tonga mpanompon'Andriamanitra ianao. Ka manjary mahana fifaliana miazakazaka makaty am-piangonana tahaka ny Davida milaza hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ao any an-tranon'i Jehovah. Fa raha ny marina ny fahotana vitako, raha izay fotoana efa nanadinoko an'Andriamanitra izay, nahoana moa ny mbola noraisiny ihany ho tonga mpanompony. Famondrampo izany. Manamafy ilay efa voalaza hoe
Andriamanitra ny mihitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa mandray antsika izy mamindra fo amintsika izy saingy izao misy fetrany izany fotoana amindran'Andriamanitra fo izany ka oka tsy lalao amin'izany isika asio vidiny ny famondrampin'Andriamanitra dia hitanao fa hazoto ianao fanafody faharoa sady farany mahazotoa miaona amin'Andriamanitra mahazotoa miaona amin'Andriamanitra mahazotoa fahazamalainy olo andininy varaka ambin'ny folo teo ny teny grika teny fototra moa izay nambatana voalohany dia mahita ny fototeny hoe spode raha fotono zany dia zao tena aoka ho ataonao lohalarina aloha ny fiainana amin'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa misy fotoana fa za aloha anao bazary za aloha mbola anao sport rehefa lady 8 heures mbola misy ambiny tena hifitory ataovy matotra tena aoka hitoaka ianao zany mihitsy tena hevitra ilay teny io aoka hitoaka ianao dia hitanao ny tsirony zany hoe miaraka amin'Andriamanitra manjary misy fifaliana faly isika rehefa manana telefone na smartphone misy application marobe mavita zavatra marobe tsara zany ka misy maharatsy ny fanosoana rehefa mbola manampy atsika koa iona amin'Andriamanitra zany fa tsy misy azo atenaina amin'ilay telefone avita n'izany rehetra zany raha tsy misaritra io telefone mitoaka amin'ny prise sady zany mihoatra noho zany koa isika ny fitahin'Andriamanitra atsika dia misy amin'ny atsipirely amin'ny setra be dia mety tsy takatra ny saintsika kosa fa tsy misy hita atsika zany raha tsy mitoaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika raha tsy mazoto miaona aminy isika dia tsy ahitan'izany fitahina tsy ahitan'izany voninahitr'Andriamanitra izany mahazotoa mivavaka tsy resaka fanovozana fahalalana ra-tsaina fotsiny aty am-piangonana ka hoe efa haiko daholo anie ny liturgie efa firy-taona amin'ny tao efa haiko ny fomba ny fiangonana raha fombafomba fotsiny tokoa dia mampatsiary ilay teny hoe ho alohan'Andriamanitra ihany tsika ary efa miteneniny tamin'ny zanak'Israely zany manana fomba ny zanak'Israely rehefa manao fihebarana dia triatriarina mihitsy ny fitafiana tsisy maratsy azy zany amin'ny mahafomba azy fa misy manao izany tsy tamin'ny fony akory ka nytenena amin'ny tompo hoe aza ny fitafianareo triatriarinareo fa oka ny fonareo mihitsy esory le avina avokoa manana fietena manolora tena aoka tsisy programa ampisaraka anao amin'Andriamanitra intsony aza vela misy olona hanakana ny fivavahanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra intsony ry havana efa bolany sika izay no tsy afaka nakaty am-piangonana raha tena tia an'Andriamanitra sy ny fiangonana anao io io milaza aminao hoe no ny famondrampony ary fitahiny zany dia afaka milaza tahaka mpanao salama anao hoe manina sady votinalahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanariko misaoran'Andriamanitra raha mbola afaka miangona raha mbola afaka manoko ary tandremo ity fahalalana mivavaka ity fa nimba ny fiainanao manontolo sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ka hitondranao tsikelikely ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay mahereza mivavaka sy manompo ry havana tompo misaotranao izay nampaherana indray androany hazoto amin'ny fanomponanao hafana fo amin'ny fanararanao saronay ny namanay izay rehetra lasa malaina mivavaka aminao hikasika ny fony izy renany ianao ka hampody ny saingy matoky izay tompo fa manana fomba maro anao hamerenana azy reny indray amin'ilay fitiavana voalohany jereo ny marary naiza naiza misy azy ry tompo fa ianao ihany no mahasitrana ny torotoro fo sady mahay manome ny feriny miasana ery eo ame fahendrena sy fahalalana ny mpitsabo reo zanaka hiatrika fanadinana ianao hitantana sy ampahery manokana azy reo fa ianao no manome fahendrena ary avy amin'ny vavanao no avin'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina
aza velangahy ahy izay rehetra miantehitra aminao. Mahalala ny fikasany tsiraray avy ianao. Eny ny fonay tokoa miezaka mihevitra izay alehanay fa ianao ihany tompo no mahalavirary ny dianay mitantana oka ianao ialoha lalana amin'ny zavatra rehetra. Iakambanay ary zany ivavaka izany amin'ny anam-pianaranao manao hoe rainay izany an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao ny ny sitraponao ny ety an-tany taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay arina saza ao anay ary mba mialany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrak'izay. Dia misaotra anareo nahatra hatramin'ny farany ny tompony mbola tahiry anareo amin'izany fanondrantoana izany.